Manatitra ny arahaba ho antsika mpanaraka ny ACMTV indray amin'ity androny ity. Elaela isika tsy niona ka tapaverina indray izay hitondra zava-baovao ho antsika. Miavaka kely ny fandaharana amin'ity androny ity satria dia andray vahiny isika, tsy iza izany fa i Pastera Rakotoaromanana Loha avy ao amin'ny FLM Ambatolampy. Faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny ACMTV ary miarahabanao koa dia misaotra anareo amin'ny fanasana tompoko. Ikarakara hetsika nareo ny alatsinainao izao. Alatsinain'ny Pasika moa izy io. Dia raha malala moa Pastera fa fotoana lehibe eo antsika kristianina izany Pasika, ary ny alatsinain'ny Pasika izany dia fotoana hifampizarana fifaliana sy fialana voly. Ho an'ny FLM Ambatolampy manokana dia ikarakara hetsika goavana nareo izay atao amin'ny espasy Anjeva. Inona ny tanjon'ity hetsika ity ary inona ny antony safidiananareo an'izay espasy Saint-Manjeva izay? Misaotra tompoko nametraka ny fanontaniana. Tena zava-dehibe tokoa ny fiarahan'ny kristianina amin'ny andro Pasika sy amin'ny alatsinain'ny Pasika. Ary efa hetsika fanao isan-taona moa izy io zany, satria isaky ny isan-taona amin'ny alatsinain'ny Pasika dia manao fiarahana mitsangatsangana ny FLM Ambatolampy. Ary hatramin'izay dia tany amin'ny faritra Andrefana no nandehanan'ny FLM Ambatolampy, fa tamin'ity indray mitoraka ity dia nanapa-kevitra ny fiangonana hoe andeha indray tsika isafidy makany Atsinanana. Dia rehefa nakany Atsinanana izay dia anisan'ny safidinay hitanay tsara sy mahafinaritra ny toerana azo iarahana tsara iombonan'ny kristianina tao amin'ny espasy ACM tao Anjeva. Eny tompoko. Dia afaka fantarinay ve hoe izaho ny olona afaka hanatrika ity hetsika ity? Izany hoe mpino aminareo ihany ve sa hoe mety misy olon-kafa afaka manatrika ao aorian'ny fahitana an'ity fandaharana ity? Eny tompoko. Amin'ny fitsangatsanganana ataon'ny fiangonana azy moa zany ny tena marina dia natao ho an'ny fiangonana Loterana Malagasy ao Ambatolampy. Ilay hetsika, ilay fitsangatsanganana, ny tanjona mantsy dia ny iombonan'ny kristianina, hifankalalan'ny kristianina bebe kokoa. Kanefa moa indraindray misy kristianina manana vady aman-janaka na fianakaviana mety hiaraka aminy ihany. Eo amin'ny fandaminana ny fotoana indray Pastera, inona avy ny zavatra mety hitany an-toerana amin'ny fotoana io? Atomboka amin'ny fotoam-bavaka sy ny fiderahana ve? Dia inona avy ny aktivite mety hita? Inona ny tena ampiavaka n'ity hetsika amin'ny alatsinainao izao ity? Misaotra tompoko. Ny fiangonana Loterana dia manana ritoaly, misy perikopa hiainana mihitsy ny alatsinain'ny Pasika. Ny dikan'izay dia misy taom-pivavahana zany tsy maintsy ho atao ny amin'ny fahatongavana maraina zany, dia tsy maintsy sokafana amin'ny alalan'ny fampim-pivavahana liturjika mihitsy izy io. Ary isaorana izay moa safidianana ny espasy Anjeva ny ACM satria misy efitrano malalaka ao ahafahana manatanteraka ny fampim-pivavahana io, dia aorianan'izay vao miroso amin'ireo kilalao sy aktivite samihafa ny mety mampiavaka an'io hetsika na fitsangatsangana ataon'ny fiangonana io dia misy voamera manokana zany na joro ialana tsiny amin'ny teny vahiny fa anatanteraka karazana team building ho an'ny sampana rehetra, ho an'ny ankizy, ho an'ny tanora, ho an'ny lehibe. Ny tanjona moa dia fantatra fa ny ombonan'ny kristianina amin'ny fiarahana mampandroso ny fiangonana. Eo amin'ny resaka orana indray, amin'ny firy ny anombohan'ny fotoana ary amin'ny firy no fiakaran'izany fotoana izany, dia manahoana kosa ny resaka fitaterana, misy fiara iombonana ve iraisan'ny mpino? Satria izao mety misy mpino avy lavitra, mety misy point hoe raha nareo dia amin'ny firy ny fotoana iainganareo eo, dia ohatrany ahoana indray hoe fandaminana rehefa tonga ny toerana? Eny tompoko, tena tsara fipetraka ilay fanontanianao. Voalohany dia ny fikasanay dia hanomboka amin'ny 7 ora sasany ny fotoana any zany. Ny fahatongavana any zany sy ny fanombohan'ny fotoana dia amin'ny 7 ora sasany, ary ny fikasana koa dia mialany amin'ny 3 ora sasany tolakandro satria laha malala ny eto amintsika ny embouteillage sy ny zavatra maro samihafa. Ny fandaminana dia tahaka an'izao: nanomana fiara iombonana ny fiangonana ary efa nentanina ny kristianina isoratra anarana mialoha, izay mbola mafisy ny etona ihany moa ny fanentanana, fa mifarana rapitsy moa zany fisoratana anarana ny tena marina. Dia misy fiara iombonana izay iainga
eo Ambojatovo ambony, eo ambany tonelina ambany eo zany. Eo zany fiara iombonina izay iainga amin'ny enora sasany maraina tsy diso. Ny fiverenana kosa dia amin'ny telora sasany koa dia isy koa ny fiara iombonana, ireo mitondra mandroso ihany no mitondra miverina. Fa ny ankoatran'izay moa misy ny kristiana izay manana fiara manokana dia ny fandaminana ireo rehetra hoanina ny fiara iombonana na ny fiara manokana dia samy anomanana tike zany na laissez passer amatarana hoe kristianina Ambatofinaky rehetra tonga reto, satria araka nambarako teo aloha zany hoe natokana ho anay velay Ambatofinaky ilay fivoahana. Eo amin'ny resaka fitaovana indray, misy zavatra tokony hoentin'ireo olona andeha amin'io fivoahanareo ve? Mitondra sakafo ve izy, mitondra rano, ohatrany hoe sao tokony hoe mitondra elo na ohatran'izay, satria fantatra moa zany toetrandro amin'izao fotoana izao. Eny tompoko, raha malala mihitsy ny toetrandro ary rehefa nijery ny toerana zay ny espasy dia eto dia manentana ny kristianina. Misy alokaloka alohany, tena marina fa sainga rehefa maro kosa ny kristianina dia mety tsy ho ampy antsika rehetra ny alokaloka. Noho izany dia entanina ny kristianina hitondra na elo na satroka, apresiana koa hitondra tsihy, satria ny espasy moa amin'ny maha-espasy azy toerana tsy dia misy bozaka hipetrapetrahana zany, fa araka ny nahitana azy dia goudron ny misy ny toerana, fa saingy misy toeram-pilalaovana maro samihafa dia apresiana hitondra tsihy, fipetrapetrahana. Mafisika eto ihany fa ny fiangonana moa dia anomana chapiteau maromaro ihany anampiana amin'ny alokaloka. Manahoana ilay resaka sakafo pastera ve samy mitondra sakafo avy any an-trano ve? Ie, ny sakafo moa tahaka ny mahazatra ny eo Ambatofinaky dia samy mitondra ny sakafony avy any an-trano. Ny kristiana tsirairay avy dia efa apresiana samy anomana ny azy ny aingana avy any an-trano zany rehetrarehetra. Sy ny rano fisotro? Samy rano fisotro, fa tsindriana moa zany eto fa misy fanjaisana anjaran'ny fiangonana tsy any amin'ny resaka sakafo fa any amin'ny sarandalana. Ny atsasaka ny sarandalana tiako tsindrina eto 7,000 ny sarandalana, fa saingy ny atsasany alohan'ny fiangonana. Dia zay ny fandaminan'ny fiangonana. Hono paster, satria moa maro dia maro nareo zany hoe FLM Ambatofinaky zany fahafantarantsika azy dia misy fepetra raisinareo ve mandritra ny fotoana satria sarotsarotra ny hoe igérer an'ilay olona maromaro, dia misy fepetra ve hoe eto ny fiarahana amin'ny lalao eto kosa ny misy hoe afaka mandeha irery mandritra ny fotoana hoe misy ilay discipline arahanareo? Misaotra tompo, tena misy mihitsy ny discipline. Ary efa nanentanana ny kristianina mialoha fa misaotra ny tompo misy an'ity ASNTV ity mety hanapariahana amin'izany ihany ho an'ny kristiana izay tsy mandray, fa zay no antony nananganana n'ilay vomera. Ireo vomera ireo dia nalaina avy amin'ny sampana. Marihana moa zany fa misy sampana valo amin'ny fiangonana loteranina, dia misy solotena avy amin'ireo sampana valo ireo farafakely ny olona roa avy isaka ny sampana. Dia misy mpandrindra sy mpitarika izy ireo, ary ireo no ho tompona andraikitra amin'ny fandaminana rehetra, disiplinina rehetra izay arahana any. Izy ireo zany no mandamina hoe eto misy kilalao tahaka an'izao dia natokana ho an'izao, dia eto dia tahaka an'izany koa ny fampiasana an'ireo toerana fanaovana baskety, fanaovana baby foot sy ny pétanque sy ny baolina sy ny karazana zany, dia efa ireo vomely ireo mandamina azy. Dia misy tsara mihitsy ny fandaminana. Tahaka an'izany koa ny fiangonana dia miezaka mampita amin'ny kristianina ny disiplinina izay iainana ao anatin'ny espasy ASM zany, tahaka ny hoe tsy azoko tiana ny voankazo fa zavaboarin'Andriamanitra ho kolokoloina reny, tsy ho potehana ny gazon sy ny balustre sy ny sisa, dia efa izany ampitaina eto ho amin'ny kristianina, so misy tsy mandray. Hono paster, mety misy ve antsona afatra farany ampitainao amin'ireo olona andeha, mety misy koa misalasala ao amin'ny mpinina FLM, inona ny tena ampitainao amin'izareo ireo? Misaotra tompoko. Ny teny fanentanana dia atomboko amin'ny fanevan'ny herinandro masina sy ny paska ao amin'ny fiangonana Ambatofinaky. Manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tsy ato izy fa efa nitsangana, araka ny Lioka 2:4, ny 2:20, ny 2:9 ny dikan'izay dia
miara-mifaly ny kristianina rehetra fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Ary zany fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany dia iombona ny kristianina rehetra. Koa dia manentana antsika kristianina fa tsy fifaliana ho anao rery io mantsy, fa fifaliana iombona ny fiangonana, dia manentana ny kristianina mba ho tonga any koa no atsapahanao an'izany firalahiana sy mahampiraitam-po mifampinana amin'ny mata sy ny masaka ny kristianina zany mifankatia, mifampizara, satria ny ao am-piangonana mantsy rehefa mivavaka tsika dia tonga ianao mivavaka dia mody ianao rehefa mirava, tsisy ny fotoana iarahana. Dia entanina ny kristianina tompoko mba tsy hisalasala ny amin'ny fahatongavana amin'ny famonjena ity fitsangatsanganana ity. Ngeny ary tompoko dia misaotra betsaka anao pastera nanaiky ny vahiny teto amin'ny SMTV dia amin'ny alatsinainy paska ho avy izao zany ny fotoana ho an'ny mpino rehetra ao amin'ny FLM Mbatofinaka fa efa nambarany teo moa zany fa cohésion amin'ny FLM mihitsy izy io izay efa mpanao isan-taona dia manasa antsika rehetra fa mahafinaritra be ny any amin'izany espace Anjeva izany. Dia mankasitraka amin'ny pastera dia misaotra tamin'ny fanazavana feno nentinao teto amin'ny plateaun'ny SMTV. Misaotra tompoko, misaotra ny SMTV nanasa anay tahaka an'izao fifaliana ho anay zany, ary mirary soan'ny SMTV koa mba iroborobo hatrany izao fitoriana, filazantsara sy ny fanapariahana ny vaovao misy samihafa izao sy ny asa rehetra, dia mirary soa antsika rehetra koa izay mpanaraka ny fandaharana tompoko. Atsika fikambanana na olon-tsotra manirina ho any amin'izany espace ASM Anjeva izany dia aza misalasala ary fa misokatra ho anareo ny vavahady, misokatra ny varavarana. Raha mila ny fanazavana fanampiny dia manasa anao hiantso ny laharana eo ambany. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, aza misaraka ny SMTV fa mbola maro ny vaovao entinay ho anareo. Mandra-piaona tompoko.